Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny JITE. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ankafiziny ny JITE miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JITE. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatomboko tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva ny talata fa 27 ny 27 ny volana aogositra izao. Asany ianao tsy saraka aminay hatramin'ny fiafaran'ny fotoana ary tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ireto ny lohatenitsika. Ny tokana foto-drafitra samaro tany Nosy be androan'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina. Namaly ny tatitra navoaka ny transparency farany ilaza ho tsy naray fitatsika ny fisina fitra vaovao ny fitaterana hiakatra 500 ariary ny saran-dalana ho andro zotra mampitohana avaradrano sy ny renivohitra manomboka ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Fa kosa no namerina ny ireo pitra avy amin'ny ireo zapy 10 nahitana fahatarana teo amin'ny fatoavavan'ny laza adiny. Metra-pialana tsy ho ministry ny ekôlôjia miaraba toko klasy toko vavy tonga soa ato anatin'ny JITE amin'izao ala izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika dia jery ny zanam-pandaharana izay efa voahomana, anisan'izany ny insolite, ny hoianao ary ny teny anglisy. Ho avy ihany koa ny vahiny ao anatin'izay tapany faharoa izay ary hiaraka hanolotra aminao aloha ny AOUT sy ny AOUT amin'ity takariva ity ny tenako sy Rina Andremalala. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Arak'izany dia nitokana foto-drafitrasa maro tany Nosy be ny filoha Rajaonary Mampianina androany. Anisan'izany ny fahazoan'ny mponina rano fisotro madio ny fahavitan'ny ivitoerana fandoava-ketra vaovao ireo izay anisan'ny fampanantenan'ny filoham-pirenena ho an'ny mponina tany etoerana. Tsy diso anjara tamin'ny asa fanatsarana ataon'ny filoham-pirenena ny eto Nosy be Elville. Anisan'ireo fanampy nampanantenany ny filoha hatr'izay ireto foto-drafitra sagoavana notokanana teto an-toerana ireto androany. Anisan'izany ny fahavitan'ny ivitoerana fandoava-ketra vaovao. Teo ihany koa ny nahazoan'ny mponina rano fisotro madio ary ny fisitrahan'ny mponina herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro. Manam-porofo ny fiasan'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 5 taona izay izao hoy ny mponiny Nosy be. Misotra soa zegny izy navita tafidrasasa tsara ve le izy amin'ny tanàna Nosy be zay. Raha son'ny fifidianana izy koa zegny riaza manao anazy zay. Iarahantsika mahita an'le foto-drafitra jiaby zay tokanana io izay midika fandosoan'ny Madagasikara. Ito Nosy be moa zany renivohitry ny tourisme. Tsy nitsahatra ny ametraka foto-drafitra safototra narenana ny firenena ny filoham-pirenena ery Rajaonary Mampianina tao anatin'izay fotoan'izay. Laza ny fahavononany hanony asa hatrany ary ary ny zava-bita ny filoha androany. Nosy be vavadin'i Madagasikara raha ny fizahantany
na ny tourisme noresahana nosy bea dia tanàna nosy zay tian'ny filoham-pirenena ho atao modely ny fampandrosoana amin'ny endrika maro samihafa ary mitoy zany asa fampandrosoana ataon'ny filoham-pirenena zany to klasy tokovary. Miantso ny rehetra nefa ny tenany mba ahafahana manatotosa ny fampandrosoana ny firenena. Androany ny filoham-pirenena dia nitokana araka ny tenin'Andriamatoa Nera teo ny fametrahana lay centrale mandeha amin'ny masoandro centrale solaire ary izy io dia fantatra hoe tsara nareo tanora nareo ankizy nareo vahoaka tsara mahafantatra fa zay le hoe angovo azo avozana mandeha amin'ny masoandro izy io ny vokatra zany dia zao ampiena ny koho na lay tany famokarana herinaratra ao amin'ny jirama zay lafo be amin'izao fotoana izao satria dia mampiasa gazoal isika anomboka hidina izy io zany zao betsaka ny fotodrafitrasa zay hoentina eto ao anatin'izany ny sirama mitady mpampiasa vola isika rehefa mahita isika aoka ao anatin'ny fifandaminana sy ny fandeferana no iarahantsika midinika filoham-pirenena dia manome toky anareo fa tena ao anatin'ny fijerenany tompontsoanareo no arovan'ny filoham-pirenena ny ametrahana ny fampandrosoana. Tsy teto nosy be alvila irery ihany no nametrahany fitondram-panjakana foto-dravitra safototra efa hita taratra sahady any amin'ireo faritra hafa izany raha tsy laza fotsiny tao fianaran-tsoa izay notokanana voatselakory izay. Mbola hoarahantsika amin'ny endriny feno dia feno izay vaovao izay amin'ny fotoana mahamety azy fa ho iverenantsika ny dian'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritany Fianarantsoa indrindra tao amin'ny distrikany Ambalavao vita ny fanarenana ny toro-dranon'ny Vohitsambo any amin'ny distrikany Ambalavao izay nanokanana vola hatramin'ny 4 miliara ariary. Hatramin'ny nanavaozana ny foto-drafitrasa ny roborobo ny vokabary tany atoerana ka mahatratra 10 taona isaky ny hektara ny vokatra mihatsara noho izany ny fiainan'ireo tantsaha ary mivany olan'izy ireo amin'ny tsy fampian-drano ho an'ny fambolena tany atoerana ny resaka tamin'ireo tantsaha ireo miaro soa rojo ravaka sy kasambolamanana. Sokajiana ho toro-drano lehibe indrindra eto Madagasikara ny eto Vohitsambo izay mirefirika amin'ny 100 metatra ary mahatondraka velaran-tany mahery ny 700 hektara. Mahatratra 420 kilometatra ny lakan-drano mifandray aminy manondraka ireo velaran-tany iveloman'ny tantsaha aty an-toerana. Tokantrano manodidina ny 500 no mahazo tombotsoa avy amin'ny komina Ambomamasina, Anjoma ary Ambinandovoka ao anatin'ny distrikany Ambalavao faritry Matsatra ambony. Mahatsiaro fampasahirana ny roponina satria miroborobo ny vokabary izay mahatratra 7 hatramin'ny 10 taona isaky ny hektara hatramin'ny nahavitany ity foto-drafitrasa ity. Nahafaly ny fonay amin'izay zany dia na vita sara ara-dalàna ny parazy ato Vohitsambo. Ilay ohatra zany fa sao tapaka izy dia mahafinaritra mety mba ho vokatra ilay vary dia mety mba ho afaka ilay fahasahiranana ilay ohatra mba vokatra ilay vary. Tafavoaka zany ny fiainan-tasaha ato amin'ireo dia omena fisaora izy. Dia tombosoa fa tapaka ny rano ela be fa amin'izao dia mahazo rano aby na ny tany maigna ny tany efa namboleka zahay dia misy vary aby amin'izao. Ianay dia mahita maso fa misokatra koa igny hafanana lehibe ho anay dia saotra betsaka. Saotra betsaka ny filoham-pirenena nagnamboatra Vohitsambo nahavitariny barazy. Mba hampatezany foto-drafitrasa fepetra noraisina ny siny teknisian'ny fambolena manaramaso ny fitantanana ny toro-drano sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary mampirisika ny tantsaha amin'ny fambolena ara-teknika mba hampitombo kokoa ny vokatra. Raha roa taona isaky ny hektara ny vokatra azy raha manao fambolena ara-teknika izy dia hiakatra hatrany amin'ny 4 taona miakatra. Ilay fiarovana ny tontolo iainana mihitsy satria anisan'ny antony anankiray koa zany ilay fiasan'olona ambony lalan-drano. Dia zany tsy mieritreritra hoe misimba ny lalan-drano fa ilay sangy izay ataony ambony mivarona amin'ny kanala. Nandritra ny 40 taona izany hoe efa nanomboka tamin'ny 2010 sy 700 tany 700 hektara no tsy nahazo rano araka ny tokony ho izy noho ny fahasimbany ity foto-drafitrasa ity. Miaina anaty maitsoahitra noho izany ny tantsaha 9 volana anatin'ny 12 volana.
mivany efizaony olana tsy misy atao tany lavitra andrina raha teo hoy ny filoha Eratsonary Mampianina ary afaliana ho azy ny mahita fa mihatsara ny varim-piainan'ny tantsaha. Raha tianao fanamby amiko ianareo dia zao andana mandeha tongotra mandeha mijery an'ireo lakan-dranireo dia tsotra ny lazaiko anao mila efatrandro ianao mandeha tongotra zay vao vitanao zany asa ngezabe zay vitantsika zany tokolasy tovovavy mitombo ny vokatra efa hita ny vokatra mitombony ao ambolaninareo satria efa hita ao ambolaninareo le izy zany ny tena fifalian'ny filoham-pirenena topokilasy tovovavy ary zany ny asany fantatry ny filoham-pirenena ngeny mahazo anareo rehefa tsy ampy sakafo ianareo mba marary ihany koa ny filoham-pirenena rehefa miasa ianareo nefa te hiasa tsy ampy vokatra dia mba marary ihany koa ny filoham-pirenena maheno an'izany. Nambaran'ny filoha ihany koa fa tafiditra ao anatin'ny fisandratany Madagasikara ny tetika asa toy izao ary noantitra ny teriny fa mila fifampitokisana ny fampandrosoana ny firenena. Te ampafantatra anao koa fa efa manangana ozinina maromaro isika mba amikarana zezika sady ampitomboana ny abetsaka ny zezika no ahena ny vidiny zezika mba azonareo tantsaha mampiasa izany zezika izany ka tsy ho ela satria ny Ambatondrazaka zao dia efa hiasa le ozinina tsy ho ela zany dia efa hiparitaka manerana Madagasikara ny zezika ary anisany sitraka an'izany ianareo tia vohitsamy topokilasy tovovavy. Ary androany dia efa nanome profo anao fa rehefa niteny filoham-pirenena hoe hiasa ao anareo dia niasa izy io ny barazy reo ny kanalina hitatsika zany ny vokatra fa ianao kosa raha isy ny andraikitrao manana andraikitra anao eo amin'ny fampandrosoana ny firenena raha mbola mifampatoky isika ary fantatro fa matoky ny filoham-pirenenareo dia mbola betsaka ny asa vitatsika betsaka ny velara-tany mbola ovilianareo betsaka ny vokatra zay mbola hiakatra ary zany indrindra no fanamby zay meny filoham-pirenena ampandrosatsika ampandroso faritra misy anareo ary tsy avelatsika raha tsy mandroso Madagasikara misaotra topokilahy makasitraka tovovavy. Fanamby apetraka ny ady amin'ny tsy fampisakafo sy ny tonga ny Madagasikara ho firenena mpanondrana vary. Nanome toky arak'izany ny filoha fa hanome tranom-bokatra ho an'ny mponina tsy antoerana. Misy ihany koa ny zanak'akoho lahy 3,000 isa izay mbola ho ampina 5,000 ary omby 5 ho mariky ny novokena amin'ny tampihavanana. Iverenantsika ny Tanosbe Resilatra ary manohana trany ny filoha Eratsonary Mampianina ireo mponina ao Sambava sy Nosbe Elville. Nambaran'izy ireo fa mila tohizana ny fametrahana foto-drafitra asa ho an'ny firenena raha tsika tahaka izao izany fanehoan-kevitra izany. Dozy vonona anoana ny hery. Zay voromahery ty Sambava. Vonona anona ny hery numéro 12. Zay le tanora voromahery agny Nosbe. Numéro 12 zegny nezy. Voromahery manao ny hery eto Sambava. Zay association avako dia vonona voromahery anona ny hery sary mangamanga numéro 12. Izay ny fanehoan-kevitra izy ireo isika kosa dia isento ao anatin'ny dokam-barotra fiverineto afaka fotoana fohy. Anoizatsika ny fotoana dia namaly ny tatitra navoakan'ny Transparency International ny faran'ny herinandro lasa teo ny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly tsy naharaisana fitarainana mikasika ny fisina fitrandrahana tsy ara-dalàna intsony teny anivon'ny Bianco taorina ny taona 2024 hoy ny tare jeneraly ny ity rafitra miady amin'ity kolikoly ity.
Ny tranga tany Singapour no mbola misy dinina tsy maintsy arahana sy fanadihadiana atao ary aorian'izay dia tsy misy raharaha kolikoly intsony eny anivon'ny Bianco fa miandry ny fanenjehan'ny pôle anticorruption mitaky ny ampitoviana ny sazy ampiarina amin'ireo rehetra voaroroy amin'ny raharaha kolikoly ny Bran Malio tena miady amin'ny kolikoly. Ireo raharaha fitrandrahana andramena tsy ara-dalàna mialohan'ny taona 2024 no tena nosahan'ny Bianco satria ireo no nahazoana fitaraina betsaka indrindra. Hoy ny fanazavany Tale General'ny Bran Malio tena miady amin'ny kolikoly. Tsy mihoatra ny folo kosa ireo fitaraina mikasika ny raharaha fanondranana nanomboka teo. Raharaha iray dia ny tany Singapour sisa no andalana ny fanadihadiana. Le tena manahirana moa zany le hoe tena nahasarika ny saitsika dia le fitrandrahana le bois de rose tany resaka hoe dossier Singapour. Iny tena hoe nahasarika ny saitsika rehetrarehetra. Iny dossier zany dia tena efa vita tanteraka fa ny fotoana andefasana azy eo amin'ny pôle anticorruption zany sisa ny andrasana fa misy information azonay farany dia io mbola marinina amin'le olona izay voakasika an'le izy dia ho alefanay amin'izay le dossier fa rehefa vita zany zay efa tsy misy dossier na bois de rose tsony ao aminay eo. Mikasika ny tatitry ny OCCRP nampitainy Transparency International momba ny isan'ireo fitaraina voaray ny taona 2024 dia nilaza fa tsy mbola nahara izany ny Bianco ary manaiky ny fiarahamonim-pirenena hanatitra izany raha toka ananan'izy ireo fitarainana mba ahafahan'ny birao mandray an-tany avy hatrany ireo fitoriana ireo. Nalalaka tamin'ny fandraisana fepetra mikasika ireo olona naraisan'ny fitoriana hatrany ny Bianco raha ny fanamarian'ny Tale Generaliny. Ny fanajan'izy ireo ny tsy fampifangaroana ny fanenjehana atao amin'ny andraikitra na toerana misy ny olona voaroro iray dia ny privilège na ny immunité amina raharaha kolikoly na ahafahan'izy ireo niditra tamin'ny famotoran'ireo trangana voasarangotra minisitra na praiministra na filoham-pirenena teo aloha. Vonanao ny fanadihadiana tsy hanavahana na iza ny Bianco ary mandroso sosikevitra ny tokony ampitoviana ireo sazy omeny ireo voamarina honanao izay kolikoly izay. Eo ihany koa ny tokony ampanarana ny fitsanganan'ny fitsarana antapony tamin'ny fisindro raharaha lehibe ny antsoroan'ny pôle anticorruption mialohan'ny nisin'izay androm-panjakana izay. Olona hitondra eo hanana izay volonté zay hoe izahay dia tena manaiky fa raha kolikoly ny fandikan-dalàna ataon'ny tompony andraiky mpanjakana izy na izy dia tsy asiana fanavahana fa enjehana mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izay nanao an'izany mba hisy ny fitoviana aloha amin'ny resaka ady ny kolikoly ary mba ilana amin'ny tsy maty manota fa zay zany dia miteny hoe raha toka tokony isina ny régularisena le fanenjena dia régularisena fa tsy lazaina hoe tsy mitombona fa aminay ny tombona tamin'ny nanaovan'ny paka an'iny dia nitombona ny décision iny satria tsy nisy asy saisie teo. Rehefa tonga ary ny saisia inona ny fomba irégularisena azy ifanaraka amin'ile lalàna vaovao tonga taty aoriana mba tsy isiny tsy maty manota. Androany no nanamarika antsoratra ny fifanarahanm-piara-miasany tamin'ny fikambanana Allemandy dia ny JITE ny Bianco fanaovany tsy ny ampiara-miasa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatevenana ny fahaiza-manaon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ity rafitra ity anohizana hatrany ny ezaka vita amin'ny ady amin'ny kolikoly. Eo misehatra ny fitaterana hiakatra 10,000 ariary ny sahan-dalana ho an'ireo zotra mampitohy ny avaradrano sy ny renivohitra manomboka ny voalohan'ny volana septambra ho avy zao. Etsy ankilany kosa mbola misalasala ireo zotra hafa eto an-drenivohitra amin'ireo coopérative 270 misy eto an-drenivohitra fa 20 amin'izy ireo no manaiky io fanovana izay ho ampiariny io. Hatreto ireo coopérative mivondrona ao anatin'ny faritra avaratra ao amin'ny UCTU no tapa-kevitra tanteraka fa mpiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary manomboka ny asabotsy 2 septambra ho avy izao. Amin'izy ireo antony maro no mahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Ankoatran'ny tsy fandraisana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana tokony ho raisin'izy ireo dia vesatra ho an'ireto mpitatitra ireto ny vidin-tsolika, ny kojakoja ilain'ny fiara ary ny hetra mifanaraka amin'izany.
ireo zotra rehetra miazana avaradrano rehetra noho ny alananaiky izao fanovana izao anatin'ny fakantoka mihitsy zay pitatitra dia compensation nefa amin'ny ariariany raha ny 2017 dia zay vao nytenen'ny président vice président ny CTU zay fa vao avy fa ny 2018 zay mbola tsisy tokotanina dia zay natonganay aloha ampiakatra forêt satria efa mijaloko zay pitatitra ankoatra ireo zotra ireo misy ihany koa coopérative hafa mbola andresy lahatra ireo mpikambana ao aminy mahakasika ity fanondrotana sarandalana ity koa miankina amin'izy ireo ny daty mety ampiarana azy araka izany maro ny fanatsarana nampanantinan'ny UCTU ho an'ireo mpanjifa ho tamin'ity fanondrotana sarandalana ity raisitsika ny carte grise anankiray carte grise anankiray ana sprinter dia mazava tsara ao anatin'ny carte grise anankiray milaza hoe 27 place io tsy niforoniny transporteur fa ny fanjakana tamin'ny alalan'ny sécurité routière no nameny 27 place io zany hoe raha jerevantsika zany ao anatin'ny fiarakodia anankiray dia tsy maintsy misy strapotin tsy maintsy misy strapotin voafeno 27 place io ka raha mitondra olona 27 place zay tompoko tsy midika fa tsy kalitao zany fa nomeny ny fanjakana lalana zay hitondra 27 place fa ny kalitao azonay omeny dia ny fanatsarana ny asanay fa tsy nisan'ny olona tsy hivadika amin'ny hevitra notapainy ireo mpitatitra ampiakatra salandalana na dia efa fantatra aza fa ho alohan'ny fanjakana tsy hoela ny fanampiana tokony noraisin'izy ireo ny volana septambra sy oktobra taona 2024 raha ny fanazavana no amafisin'ny UCTU ihany koa fa diso ny filazana fa hitokona mandritran'ny 3 andro ireo mpitatitra fa ho toy izay dia nametraka fitoriana teny anivon'ny ATT ny tolakandro teo ny vondrona mpanjifa taxi be avy eto Andrenivohitra anton'izany ny olana matetika miseho amin'ny mpandeha sy ireo fiara mpitatitra zon'izy ireo ny mitory ireo mpitatitra raha toka tojo tsy fanarahan-dalàna izy ireo fanadidina mihodina an-dalana io no tranga hita matetika ataon'ireo mpitatitra eto Andrenivohitra rehefa tratrarivana tratran'ny fitohanana tranga mampitanan'ireo mpandeha midika tsy fanarahan-dalàna izany ary izay no antony natonga ireto mpanjifa ireto nametraka fitoriana teny anivon'ny ATT Ampasapito nisy olon-tsotra telo zany zay androany efatra no tonga teto androany nitondra fitarainana olona 17 ny fitarainana nataonay androany dia natao amin'ny bus tsirairay avy fa ihany koa ana coopérative misy coopérative zay efa fantatra fa hoe tena coopérative zay ampiasaina isan'andro zany fantatra ary rehefa hita fa manao an'izay tsirariny amin'ny vahoaka mpampiasa ny transport public zay nisy ny fanomezan-toky nomen'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ATT entina amahana izany olana izany teto amin'ny agence de transport terrestre moa zahay dia noraisin'ny tale mpiandraikitra ny administration et financière DAF zany ary nanambara izy fa voaray ny fitarainana ary isy ny fivoriana hoatrehan'ny commune ny ATT ny ministèran'ny fitaterana amahana hitadiavana vahaolana amin'io zavatra natao io manentina ireo mpanjifa tratrany tsy fanarahan-dalàna izy ireo ametraka fitoriana ety anivon'ny ATT tokony hoentitra ihany koa ireo coopérative amin'ireo mpiasa ao aminy eo amin'ny sehatra nasionaly kosa dia nametraka lamina matipaika manoloana nisy fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena fa efatriny ireo tompon'andraikitra ao Majanga tabaka nandritry ny fivoriana ny arana tany atoerana fa manomboka izao vao miainga ny fiara dia misy ny fisavana atao azy ialana amin'ny tsy fanarahan-dalàna misy koa ny fampanarahana mpitandro ny filaminana isaky ny fiara ary manomboka amin'ny faran'ny volana izao kosa ny fanamboarana ireo lalana izay tokony asipanarenana araka ny fangatahany ireo mpitatitra efa tafapetraka amin'izao fotoana izao ilay unité spéciale miady amin'ny asan-dahalo eny amin'iny lalam-pirenena faefatra iny efa samy nanomboka ny asany ihany koa ireo antoko de raha-mpanjakana ny fandinika mahakasika io olana io teto Mahajanga herinandro vitsivitsy lasa izay ho an'eto ny ministèran'ny fitaterana dia efa misy le ataontsika hoe fametrahana escorte amin'izao tsika amin'ny teny izao miaraka amin'ny gendarmerie
ho an'ny mpampiasany lalam-pirenena faefatra rehetra zotra Antananarivo Mahajanga na ny Mandroso na ny Miverina. Ny tombony amin'ny fampiasantsika escorte io dia misy zavatra roa. Ray ilay fisorohana ny resaka tsy fandriam-pahalemana, fa ny faharoa dia ahafahana misoroka ihany koa ny lozam-pifamoivoizana satria ataontsika hoe limité ilay allure-ny tomobile zany amin'izay fotoana izay. Ho an'ny gendarmerie dia misy an'ilay laharana 119 izay efa opérationnel ankoatran'ilay laharana rehetra izay efa nizaraina ho an'ny mpampiasa lalana reny. Dia azontsika rehetra antsoina reny zany raha misy information passena na sanatria misy olana mitrangany amin'ny lalam-pirenena any. Iny appel iny dia mariako tsara fa repéré amin'ny GPS le zany hoe aiza ianao no miantso, dia moramora ho an'ny any amin'ny tompony déployer gendarme izay manakaikikaiky eo mamonjy an'ilay olona raha ohatra ka misy ny asa famonjena izay tokony atao. Ho an'ny mpitatotra moa zany dia efa misy ny fepetrany koa izay raisin'izy ireo zany ny amin'ilay fanamafisana ilay ataontsika hoe contrôle au départ na ny eto Mahajanga zany na ny any Antananarivo. Dia amin'ny ankapobeny zany saika efa manomboka daholo afaka ray volana sy tapany eo dia isy karazana tombanezaka ho atao dia amin'izay tsika afaka manome ilay tena tomba ampahany hoe firesan-jato ilay tanteraka zany amin'ilay fanapakevitra rehetra izay fanondraisana. Tao aoriany fantratrarina ireo andiana mpanafika tao amin'ny commune Borkely vokatry ny asany unité spéciale io nangingina lohatreto ny asan-jiolahy teny amin'iny lalam-pirenena iny. Na izany aza mitoy-hatrany ny lamina petraka ireo mpitatitra aty ampiangana dia ny fisavana ny antota taratasy ny ireo fiara miditra sy mivoaka anamora ny fijanonjanonana amin'ny fisavana eny andalana eny. Mitoy koa ny fampanarahana mpitandro ny filaminana ireo fiara rehetra. Ho an'ireo fiara tsy zatra mampiasa ny lalam-pirenena entitra ny avy eo anivon'ny ATT fa tsy maintsy maka ilay atao hoe autorisation spéciale aloha izy ireny vao afaka miainga. Miaraka amin'ny fanaovana ilay atao hoe visite technique spéciale eny amin'ny centre de sécurité routière eny Amborovy izay misokatra ny fito amin'ny fito andro eto Mahajanga. Ny autorisation spéciale zany dia misy fanapakevitra izay ndraisina ny amin'ireo misy visite technique spéciale atao ho an'ny fiarakodia raha vao ohatra izy ka mandeha amin'ny lalana izay tsy mahazatra azy. Maka ohatra zany hoe bus eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga nefa dia hitondra olona ao any Antananarivo. Dia ny fepetrany raisina voalohany aloha zany dia tsy maintsy manatona ny visite izy dia atao visite indray mandeha. Izay vao afaka mandeha. Ny faharoa dia misy fanapakevitra ihany koa hoe oferany amin'ny 100 kilometatra eo ho an'ny zotra urbaine sy ny suburbaine zany ny autorisation spéciale omena an'ireny fiarakodia ireny no le izy hoe fiara izay natao hitaterana olona an-tanan-dehibe fa tsy natao hitaterana olona lavitra. Dia ho antsika eto Mahajanga efa nanomboka nampiarina izay hatramin'ny voany izay fanapakevitra izay. Dia ny bus zany na ny urbaine na ny suburbaine dia ferantsika amin'ny 100 kilometatra eo le andehanany. Raha ohatra ka tena hoe tompona tomobile le andeha na misy tranga hafa manokana dia tsy maintsy mandalo ny ataontsika hoe visite technique spéciale io izy zany zay vao afaka manome na tsy an'ilay autorisation spéciale. Fisorohana avokoa ireo rehetra ireo mba atongavana amin'ilay tanjona hoe fiarovana ny ainimpandeha sy vacances sans accident. Zavapoana nefa izany raha toa ka tsy ny rehetra no miara misala amin'ny fanarahana ny toromarika rehetra. Afaka iray volana sy tapany eo moa isy ny tombana atao amin'ny fahombiazana sy amin'ny ireo paikady izay napetraka. Avalontsika hatreo aloha ny pejin'ny fitaterana hafa hijery ny sehatra fanabeazana isika fantatra mantsy fa androany namerina ny fanadinana CEPE ireo mpianatra avy amin'ireo ZAP 2012 nahitana fahatarana tamin'ny fahatongavan'ny lazadana. Totosa somatsara izay fanadinana izay ho an'ny fari-piadidy mpampianarana atao nosy bianala sy sambava hiditra avy hatrany amin'ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana ireo tompony andraikitra amin'izany ary kendrena hivaly anatin'ny fotoana fohy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Rindra Tahiry Dolfa Rakotiniaina. Mpiadina mahatratra any amin'ny 270 natrika ny fanadinana manokana CEPE na ny session spéciale tamin'ity taona ity voatery namerina izany ny fari-piadidy mpampianarana ho anosy bianala nisy foibe mpanadinana 720 sy ny tao sambava nisy foibe mpanadinana iray dia ny CEG Anjango Veratra. Raha ny tatitra vonjimaika avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mizotra ampilaminana izany mitovy tanteraka tamin'ireo fepetra niraisina tamin'ny fanadina-panjakana rehetra
ny fanaraha-maso tamin'izay session spéciale izay lazadina fiandry efa voafaritra ireo mpamolavola lazadina ny tokamonina mialohan'ny adina ofisialin'ny CEP farany teo no nomena nokatroin'ireo mpianatra tsy misy natahorana ny mety ho fivoahan'izany mialoha hatrany tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera izay nanamarika ihany koa fa tsy misy fiantraikany tamin'ny fitokoana ataon'ny mpampianatra ireo lazadina ireo iantoka ny fanaraha-maso sy ny fitsarana ireo taratasy-panadinana ny mpampianatra avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina raha mpitso nanomboka ny fitsarana ezana ho vita ara-dalàna saingy ao anatin'ny fotoana fohy izay fitsarana izay ary kendrena ny hivoan'ny vokatra amin'ny herinandro ity ihany efa mandeha kosa ny fanadiadiana mikasika ny antony na hatara ny fahatongavan'ireo laza adina teny amin'ireo fohy be mpanadina 520 ireo isan'ireo faritra misitraka ny programa miara-mianatra amin'ny fiangonana loterana malagasy ny faritra Vakinakaratra. Efa ao anatin'ny asa tanteraka amin'izao fotoana izao ity programa ity izay mikendry ny fampisitrana ny zo hianatra ireo ankizy manana fahasembanana. Taorian'ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny programa miara-mianatra teto Vakinakaratra tamin'ny 7 aogositra lasa teo dia roa sady ny asa amin'ity tetikasa ny fiangonana loteranina malagasy ity izay rahany manatanteraka amin'ny fanjakana ny miara-mianatra izay mikendry ny fampisitrahana ny zo hianatra sy ho tafita amin'ny fiainana ireo zaza manana fahasembanana ny fanofanan'ireo mpikatroka hikaroka ireo ankizy manana fahasembanana indrindra ny ara-pianona sy ara-pahitana eny anivon'ny fiarahamonina no natomboka androany ary aritra 3 andro amin'ny toerana samihafa eto Vakinakaratra isan'izany ity teto amin'ny fiangonana loteranina mahazo arivo ity sy ny amin'ny FLM Maziona Tanambao hatrany Betafo ary Atany Fotsy avy amin'ny sehatra maro lafy ireto tompiofana hanatanteraka izay fikarohana ireo ankizy manana fahasembanana izay ankoatriny avy amin'ny fiangonana dia avy amin'ny ministeran'ny ponina ny fahasalamana ary ny fanabeazana io ny dingana voalohany satria raha tsy tanteraka io zany dia tsy misy ilay hoe miara-mianatra eny anivon'ny sekoly rehefa tsy hita ilay zaza ka ny votoanton'ny fampiofanana zany dia fanomezana fahalalana ho an'ireo izay antsehatra hanao ny fikarohana eny anivon'ny fiarahamonina afantaran'izy ireo izany programa miara-mianatra zany sy ilay teknika fanentanana sy fikarohana ireo zaza ireo amin'ny volana septambra iny no hidina ifotony ireto mpikatroka ireto ny fahitana ireo ankizy manana fahasembanana ireo no ahafahana miresaka amin'ny sekoly izay tokony handray azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina eny ka ahafahany ihany koa manofana ireo mpampianatra amin'ny fiatrehana izay fahasamihafana ananan'ireo ankizy ireo izay kendrena moa ny isitrahan'ireo ankizy manana fahasembanana izany zo ny hianatra hitovy amin'ny rehetra izay amin'ny volana novambra fidiran'ny mpianatra raha efa mipetrapetraka ny lafin'ny fanofanana dia nanambara ny fahavononany kosa ny fohy be paritry ny fanabeazam-pirenena eto Vakinakaratra ny amin'ny fametrahana ireo fototra-afitrasa takiny ny programa miara-mianatra misy nefa alefa le izy alefa tsikelikely feo ampanantanterahana zany satria tafiditra ao anatin'le PSE misy plan sectoriel sur l'éducation zany hoe lalana le izy amin'ny plan azy dia efa lalana tsikelikely makany amin'ny fanantanterahana amin'izay zavatra izay iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra tsy hakanava faritra efatra no misitraka ny programa miara-mianatra ankoatra ny Vakinakaratra dia hiasan'ny tetikasa ihany koa ny faritra Morony Mania Matsiatra Ambony ary ny faritra Tsinanana fa tany Ambiaty be kosa no nanatanterahany 10 alina ny andiany fahasivy amin'ny fivahinianana masina miaramila nasionaly tanjon'izao fivahinianana masina izao ny fikolokoloana ara-panahy ireo 10 alina amin'ny asa izay izany mandehana ary aoka ho tanteraka aminao araka ny ninonao Mathieu toko vavalo andiny fateloambin'ny folo io no loha hevitra nentina nanamarihana ity fivahinianana masina tamin'ity andiany fahasivy ity ilaina ny fikolokoloana ny fanahy ka anton'izany ny fanaovana izao hetsika ara-panahy izao nandritry ny taona maro nankahery ny 10 alina malagasy tsy ho kivy amin'ny fanatsatsoana ataon'ireo tsy mpankasitraka ny minisitra ny mpiay azy ireo dia ny afatra dia tsotra ho an'ny fianakavian'ny 10 alina sy ny mpitandro filaminana rehetra ny hatsapahantsika fa mivavaka dia manombazava indrindra fa
faharoa manaraka an'izay dia ny ohampiaina ny Jesosy Kristy sy masongazy Jacques izay nahafony ainy noho ny finoany koa ny fanatanterahana ny asa ao anatin'izany hoantanindrazana izany dia tsy mora. Fa any ivelany kosa indray any Floride no ny trangana asa fampirorona. Ny trangana fipoahana tao Jacksonville tao Floride voka ny olona maro no namono ainy tamin'izany ao ihany koa ireo nitondra takaitra. Lehilahy iray antsoina hoe Katsa no nitifitra vararaka ireo mpilalao ny faninana tamin'ny jeu vidéo teto Jacksonville eto Florida omaly alina. Vokatr'izay olona roa no maty ary mpilalao 12 naratra mafy. Taorian'izay dia namono tena avy hatrany Katsa raha ny nambarany ireo nanatry maso. Nandeha nivantana tamin'ny internet ny lalao ary nandritra izany ny feom-basy access. Dans cet extrait de la retransmission suivi en direct sur internet, on peut entendre les fantatra kosa taoriany ny fanadiadiana nataon'ny polisy fa anisan'ireo nandray anjara tamin'ny lalao io i Katsa. Nihintsana ny tenany ary izao nitifitra ny mpilalao sasan'izao. Araka ny fanadiadiana dia mipetraka ao avaratra États-Unis David Katsa ary 4 taona ny tovolahy. Marina fa anisan'ireo jeu vidéo malaza indrindra ao États-Unis ity natao ity. Tamin'ny voalohany ity taona ity ankora tsy ahivina no nitrangan-javatra tahaka izao. Tao amina lycée iray tao Parkland, mpianatra 17 no maty tamin'izany. Any Frantsay indray kosa ny alatsy ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Frantsay etsony Nicolas Hulot izany no nambarany raha ny vahiny tamina onjam-peo iray tany toerana izy. Nambarany fa tsy mendrika aza ny toerana satria mety mamita teny izy raha nilaza ho navita ezaka ny andindinin'izay avy hatrany. Il y a 14 mois. Rehefa niditra ny gouvernemanta Macron tao amin'ny tsiky Nicolas Hulot 14 volana lasa zay ankehitriny nanapa-kevitra ny anakatom-baravarana amin'ny maha-ministra ny ekôlôjia azy izy anton'izany natsapany fa vitsy ireo asa vita momba ny tontolo iainana nandritry ny fotoam-piasany. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de handray fanapa-kevitra sarotra indrindra eo amin'ny fiainako tsy andainga amin'ny tenako itsony tsy tiako ny fieritreretana hoe matoa mbola atao anatin'ny gouvernemanta dia manana traika efa ilainy zahay zany ary noho izany dia raisiko ny fanapa-kevitra hiala ao anatin'ny gouvernemanta. Nataony Emmanuel Macron ho fitaovam-pahombiazana teo amin'ny resaka tontolo iainana raha i Nicolas Hulot. Maromaro ny asa vitany toy ny hoe resaka solika ny tsy nametrahana ilay seranam-piaramanidina natao Notre-Dame-des-Landes. Fa tetsy ankilany ihany koa dia maro ny asa tsy noeken'ny Hulot toy ny resaka nukleary sy ny tetika asa fampidirana ny menaka palma tao Frantsa. Ity no isan'ny vaovao ratsy indrindra ho an'i Emmanuel Macron raha ny tombana natao. Izay no azo natolotra aloha tamin'ny tapany voalohany reto indray ny zanam-pandaharana ho arahintsika rehefa avy eo. Mikasika ny fahasalamana no resahana ao anatin'ny teny anglisy. Ny lalana makany nosy be indray no nanontaniana ireo olona ao anatin'ny oyanao. Tompon-daka ny Eropa amin'ny rano anaty hazo no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa iarana amin'ny Nigeria Edouard sy ny vahiny ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.